Natin zao fotoana anaovana ny tirage tombola zao no anararaotana ny fisaorana ho antsika mianakavy indrindra ny vahoaka ny faradofay manontolo satria raha atao indray mitombo maso dia feno ary tena hipoka ny tokotanin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao ao anatiny fisarihana ny loka satria araka ny fandaminana misy loka hatramin'ny 80 zay ialohava-ny moto fan moto zay hosarihana amintsika rehefa avy eo satria tao anatin'ny fotoana lavalava no nanaovana ny fanetanana ety sy roa ary nanetanana ny vahoaka manontolo mba handray andrara faly ary tena faly ny fo amin'izao fotoana izao satria voavaly zay faniriana sy hetahetam-po zay ka tsy hohainy tsy saotra atsika mianakavy indrindra ireo tompony andraikitra voalohany ara-panjakana ao ny gouverneur ao ny préfet ao ny député ao ny ben'ny tanàna izay nanampy be dia be tamin'ny fanomanana izao zavatra atao izao raha tsy hiteny zahay amin'ireo fampanantenana maro zay nampanantenainy ben'ny tanànanay koa makasitraka makatelina atsika mianakavy fa indrindra ireo mpandrindra ireo mpanetana ny chef quartier ny comité fiangonana manontolo fa indrindra ny helovelona rehetra ny isam-batan'olona tsirairay faly dia faly ny fo amin'izao fotoana izao ka tsy hita no tenenina fa ny ambediteny miverimerina eo ambava dia ny hoe misaotra makasitraka fa velona ny fiangonana misy anareo manohana satria izay no tanjona mba hikarakarana sy hikolokoloana indrindra handokoana nyty fiangonana mamy zay iombona ny vahoakan'Andriamanitra manontolo mitodika manokana aminareo kristianina eto amin'ny paroasy Masimbavy Luizy de Mariaky Tanambao aho izay tarihiny n'Andriamatoa filoha Monsieur Solofo sy ireo komity rehetra tsy akanava ny kristianina ny chef quartier rehetra ny sekoly Masimbavy Luizy de Mariaky zay nanao ny ainy-tsy ho zavatra ny sahirana ny totototo na dia eo reo asa na dia eo reo andraikitra dia ny sahirana ary tena ny sahirana ianareo nanao izay fomba rehetra hahatomombana sy hataterahina izao zavatra ataotsika izao makasitraka anareo zahay ary makatelina satria zahay pretra no mahomby dia ao ny fiarahantsika misalahy ary izay indrindra no ilazana fa hoe manao tongotra miara-mamindra isika manao tanana miara-mandray mba hahafahana manatanteraky sy mandavorary izay rehetra atao eto ary izay no isorako ary tena isorako manokana ny kristianina tsy akanavaka ny komity fiangonana ny chef quartier ny fikambanana masina rehetra misaotra rehetra makasitraka makately ny maha-kristiananay ato amin'ny Tanambao dia faly ny vahoaka ny piangonato amin'izao fahavitany kermesy zao zao profony zao dia hitasika na atonga mosay ato zao ny fahafalian'ny kristiana rehetra ato amin'ny Tanambao. Inona ny hafatra? Ny hafatra dia manantena zahay zany ary fanetanana ihany koa zany ho antsika kristiana rehetra zay mbanaranara agny mba hitodoa hagnampy amin'izao hetsika ataon'ny paroasy Tanambao zao. Hitantsika amin'izao zany fa tonga be ny olona mahakasika nyty kermesy androany ty amin'izao sy fotoan'ny fisarihana ny tombola manentana ny rehetra manaraka satria velona ny fiangonana manentana ny kristianina eto amin'ny paroasy ny Tanambao mba ho tonga maro hanome tanana indrindra hafanamboarana ny fototra sy ny zavatra maro be tokony atao amin'ity paroasy Tanambao ty hita amin'izao zany fa mihesika ny komity miaraka amin'ny perakirenay vaovao mihesika koa ny rehetra ka manentana ny kristianina rehetra sy akanafaka mba hientana iaraka amin'izay mba iombona baka iaraka amin'ity fanatosana ny tosi-drafitratra eto amin'ny fiangonana iainantsika. Paroasy Tanambao sika zao akatriky ny manao misarika ny tombola zahay zao tena mahafaly ary mbo sy nisy kermesy nanao antiky ndraika teto paroasy Tanambao fa mihamandroso zany ny paroasy mikasika an'le kermesy nataonay tamin'ity taona 2021 ty enganyeka ihoatraotran'izao koa ny hafalianay amin'ny taona 2022 hafatra ho antsika kristianina mahazotoa mandray anjara mandraisa ndraiky fa izahay tahoaka malamby ny fiangonantsika ty ary miasa hoan'ny fiangona manentana asikanavy koa mba handray andraikitra koa fa asikanavy ny fiangona ndrefa sieko sika da mandova
vitevonareo koa zahay ho afaka mifagnampy fa itanjona dia gny hampiandroso gny fiangonana ihany. Akasitrana moa zany Andriamanitra amin'izao fanomezana antsika tombonandro ka anisany hoe mahatapasa somatsara amin'izao kermesy eto Tanambao izao. Anisany hoe mahafaly tokoa satria maneho fiombonana sy firaisakina eo anivon'ny paroasy ka ankasitrahana isika rehetra izay nandray anjara ary ato anatin'ny fisariana tombolama zany isika izao dia hita hoe mitontorevoka daholo ny kristianina rehetra maneho an'izay fiombonana sy firaisakina zay. Tsara dia tsara zao hetsika zao satria anehoana ny fiombonana zay sy ny fifankatiavana misy amintsika mianakavy koa dia rary fety sambatra ho an'ny paroasy manontolo.